misaotranao zay Andriamanitra ranay, Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa avanao zany ideranay anao, ideranao na ny miasanao izy, fa Andriamanitra mahery anao, Andriamanitra tompony fahefana any an-danitra sy ety an-tany ianao no nitarika anay indray ho eto amin'ity vavadiny lanitra ity, tsy navela no tiavinao, mbola ialanao nenina ihany, mbola itenenanao ary ampaherezinao ihany. Tonga eto zay maneho zany finonanao Andriamanitra zany, tonga eto zay ideranao hanompo anao, ary tonga eto ihany koa zay araka ny teninao hoe aza manadiny ny fiarahantsika mivavaka ho ianao. Dia izany tokoa Tompo no angatahanay anao anatrika ity fotoana manontolo ity, feno ny fanahinao masiny zay, ary dia ny teninao ihany koa dia haniry aty an-tany tsara aty am-ponay, ary dia hoeniko izany teny zany ny fiainanay manontolo zay voivoaka eto indray. Hatreo Tompo ho fanatitra ny kasitrahanao zao fanompom-bavahana masina ataonay amin'ny anaranao zao, amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany, misaotra Tompo, amen. Mipetraka isika Tompo, dia mivony varavarana. Alahady 4 septambra 2024 ara-painy ianao no tain'Andriamanitra indray, ary tsy navela no varim-bariana tany atokantrano tany na tena nitoeraka afatany, fa notariany ho eto indray. Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ampifaliana ihany koa, ary dia ho tanteraka aminao tokoa ny ten'Andriamanitra, ho tanteraka aminao ny ten'Andriamanitra hoe zay efa novidiako dia tsy mba hariko izy. Zay ny finoantsika. Manambahiny ihany koa sika ny pasteur Nomendrainy Ravetson, dia misaotra an'Andriamanitra sika fa manan'olona izy, manirak'olona izy, hitondra ny afatr'Andriamanitra ary hitantana ihany koa ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo eto anio. Dia miarabanao zay pasteur, tonga soa, sambasamba nga mety salema vaovao, ary dia misaotra anao ihany koa manaiko fanaka voafidy hitondra ny ten'Andriamanitra ianao, ary fa nanolo tena ihany koa hoirany ianao dia manambara ny asany tokony mino, ary dia ho tanteraka aminao koa ny tsodran'ny Tompo hoe ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ny ateraky ny kibonao. Dia mirahatra indrindra Tompo, misaotra indrindra. Iroso avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra sika, dia melohan'izay nefany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa fampianarana vokovoko manga rehefa alady fandraisana tahaka izao. Ataontsika ny hira fanampiny fa 8:12 voalohany ihany, dia hiakatra ny solotenan'ny sampana vokovoko manga hitondra ny 10 minitra amintsika.
mbola faly miarapa amintsika amin'ny anaran'ny tompo ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy. Asaina ny mpikambana ao amin'ny sampana vokovoko manga sy ny rantsana rehetra mba hitsangana. Mbola hiara hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay amin'ny mbola namindrano fo aminay indray ka nanomezanao izao fotoana izao. Hitondran'ny sampana vokovoko manga ny fampianarana fohy avy amin'ny teninao hitondray anio. Mangataka ny fitarian'ny fanainao masina izahay, na ho an'ny mitondra ny fampianarana, na ho anay vahoaka izay mihaino, mba ahazoanay fanavaozam-panahy indray avy amin'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Mipetraka isika. Araka ny efa fantatsika ry havana, ny sampana vokovoko manga dia mitaona ny olona sy manao fanahitanana hifady ny zava-mahadomelina toy ny paraky, toka, sigara, rongony sy ny sisa. Fa ny sampana vokovoko manga koa dia mitaona ny olona anana fitondran-tena tsara, fitondran-tena kristiana araka an'Andriamanitra. Anio dia mikasika ny fomba fitafy no resahantsika. Entina histonana ny saintsika dia ity misy tantara kely iray. Vao avy nividy iPhone ity tovovavy iray dia hoy ny dadany taminy, inona izany izao no ataonao voalohany aminazy io? Asiako protection anti-rayure izao ny écran dia asiako hosiko. Misy manery anao izany ve hoy ny rainy? Ka tsy manao tsinitsinina ny mpanamboatra azy ve ianao? Ary tsy mampihena ny valeurany ve ny raha fenipeninao anaty osy izy io? Tena lafo vidy aza ny vidanana an'io. Ka mba ho fiarovako azy dia nasiako an'ireo sady tsy tiako mora simba ihany koa. Dia hoy ny rainy, ka maninona rehefa mba miteny anao aho hoe tafio tsara io vatanao io, izay manan-danja sarobidy no tsy henonao, dia tsy nahateny ilay tovovavy. Ry havana, natao histonana ny saintsika ihany izany tantara kely izany, fa ny soratra masina no ndeha akatsika lesona. Hoy tokoa ny soratra masina fa maro no mandeha fa fahavalony azy fijalian'i Kristy ireny. Ny kibo no andremaniny, ny fahamenarany voninahiny, fa misainany amin'ny tany izy. Hitantsika izany ao amin'ny Filipianina 4:20 sy 20. Tsy ratsy akory ny miaingo na mampiaingo sy mikarakara ny vatana, fa saingy misy kosa ny olona izay ny tokony hamenatra azy indray no ireharehany sy ataony voninahiny. Ho an'ny tena kristianina ry havana, ny fitafiana madio amin'ny fomba fitafy maontina sy mendrika dia efa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ilay mpahary. Amaranana ny fampianarana dia ndeha iarahantsika mamaky ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 9:15 tapany faharoa. Apokalipsy 9:15. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany,
fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Averitsika indray sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hitsorantsika ny sampana vokovoko manga mitodika manokana amin'ny vehivavy, ilayntsika ireny. Iroso amin'ny tenin'Andriamanitra sika, dia ataontsika ny hira efa voalahatra, dia hitsangana amin'ny mpanompony hitary-bavaka sy hitondra hamaky ny soratra masina. Dia sokafy eny am-pelantanantsika ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka toko fahavalo, ny andininy telo amin'ny efapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny efapolo. Ary eo amin'ny epistily asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Anondrika ny lohantsika hivavakantsika. Indreto izay Tompo Andriamanitra eo, manondrika ny lohanay ampanajany eto anatrehanao. Mankasitraka izahay noho ny famonjena izay nataonao taminay tsirairay avy. Mbola namindra foy ianao ary navoazinao izany famindram-ponao izany mbola tsy nalany ritranay indray. Taominao soamantsara izahay tonga amin'izao tranonao masina izao, manome voninahitra ny anaranao. Tonga hiaino anao ihany koa ary ankatoy ny teninao, fa tsy ho fahazarana fotsiny ihany no ankanesanay aty am-piangonana. Tompo tsara indrindra, manakambara aminay ianao, satria tianao ahitsy ny fiainanay. Manomboka aminay tsirairay avy izany, eo amin'ny manodidina anay, eo amin'ny mpiarabelona aminay tsirairay avy ihany koa. Tianao, tsisy tianao ho very na dia iray akory ary,
tsy hainay tompo ny mitondra ny tenanay raha tsy ianao no miteny aminay. Manakambara aminay ary ianao amin'ity anio ty, dia ny angatahanay aminao dia ny amenonao ny fanahinao masina aminay tsirairay avy, ahafahanay mandray izany teninao izany. Ahaizanay ihany koa tompo mitory manambara amin'ny hafa izany afatrao izany, satria Andriamanitra be fitiavana ianao. Tianao seho eo amin'ny fiainanay izany asanao izany tompo, ka tsy ho mpiaino mpanadino izahay fa mba ho mpiaino mpankatony teny, ka ho ampiarinay amin'ny fiainanay isan'andro izany teninao izany. Koa ny fanahinao masina ihany koa ny mbola angatahanay, ameno ny mpandray anjara, ny amaky ny soratrao masina izany, ny tondra ny afatrao, dia tsy hisy ho voambara ny afa-tsy avy aminao irery ihany ene Jesosy Kristy tompo, satria fantatray fa ianao raha miteny dia tsisy mahasakana anao, koa dia ampiteneny ny tsirairay avy tompo, ahaizany manambara ny afatrao. Dia matoky sy mino zay Jesosy tompo, fa tsy ala maineto izahay raha tsy efa voky ny zavatsoa avy amin'ny teninao. Dia amin'ny anaranao mahavonjy no anaovanay sy anandratanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Ny teny rehetra dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miderany Jehovah, mentsoa ny anarany. Ampafantaro ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy. Saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy reharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny vony izay mitady an Jehovah. Mitadiava an Jehovah sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Mahatsarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Ianareo taranak'Israely mpanompony, ianareo olom-boafidiny, taranak'i Jakoba. Jehovah, izy no Andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona, izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao ivony Jesosy raha vehivavy, ka nanendry ny somotra aviavin-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary rehefa samy nandà izy rehetra, dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy herin'ny voaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takona azy izy, dia nangovotra izy ka nankeo aminy, sady niankohoka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitrana niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara. Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera dia nanao hoe, ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy ny fanantenany Jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara izany dia nankany an-tranon'i Maria, reniny Jaona, izay atao hoe koa Marika izy, ary nisy olona maro niangona ny vavaka tao. Ary raha nandondona ny vavahady Petera dia nisy ankizivavy atao hoe Roda nankeo hiaino. Ary rehefa nahalala ny feon'i Petera izy dia tsy namono vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy, very saina ianao, fa izy ny tompo rariny, fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona, anjeliny izany, fa Petera naharitra nandondona ihany. Ary rehefa nova any dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara tamin'izay namohan'ny tompo azy avy tao an-tranomaizina. Ary dia hoy izy,
ambarao amin'ny jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany dia nialy izy ka lasa nakany amin'ny fitoerana hafa. Ray masino manomasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana ry hava koa ny omanantsika nyray ny afatr'Andriamanitra. Ipetraka ny fiangonana. Andeha isika ry havana mbola hiaraka hivavaka. Tompo malalo fantatray fa ianao tokoa dia manakambara aminay ny amin'ny alala ny teninao izay renesinay sady iainana ihany koa. Izany teninao izany nefa dia mitondra fiainana ty anatinay ka ahafahanay mizara fiainana manambara ny asanao amin'ny olona rehetra mba hitondra famonjena ho azy ihany koa izany. Meteza ianao Kristy Tompo anafy hery ny fananao masina ny hanazava ny fo saina ny fanahinay atakaranay ny hevi-dalina rakety ny teninao ary hitondra fahendrena sy fahamarinana hanavao ny fitondrantenanay ho masina mendrika ho anao Kristy Tompo. Miteny araka ny fombanao ary fa indreto zahay vahoakanao voninkiaino hangela-tsofina handre ny afatra tianao zaraina aminay. Ny anaranao Jesosy tianay ny vavanay toy izany. Amen. Ry havana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindram-po ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Miarahaba-tsika fiangonana eto amin'ny FJKM Salema vaovao 67 hektara ary faly mifanatry tava aminareo izahay. Eto moa izany vao afaka mamaly ny fiarabana izay nataon'ny mpitarika teo dia manonona ny fiadanan'i Kristy Tompo ho aminao sy ny ankohonanao ihany koa. Ary eto dia ararotina ny fiarabana manokana ireo zanaky ny fiangonana rehetra izay niatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea ka nahatafita izany afaka soamatsara. Maniry ny fiadanan'ny Tompo ihany koa aminao ary maniry ianao mba hisondrotra amin'izay rinao. Mampahery raha teo ihany koa ho an'izay rehetra niatrika nefa tsy afaka, ny Tompo mampahery ianao amin'izany. Dia isika ry havana hitodika eo amin'ny afatr'Andriamanitra. Isaky ny volana vaovao eo anivon'ny sahany FJKM dia miova raha teo ihany koa ny lohahevitra iarahantsika mandinika sy mianatra amin'ny Tompo. Amin'ity volana septambra izay omeny Tompo antsika ity dia misy lohahevitra vaovao ihany koa iainantsika manerana ny sahany FJKM. Angatahako anareo ny ilaza an'ilay lohahevitra. Inona ka izay lohahevitra izay ry havako? Avereny tsara hoe azafady. Sotranao. Manambara ny asan'ny Tompo ny mino. Raha ny tantara voalohany toko faha 40, ny 9:9 izay nivakian'ny havantsika teo, dia farafakely misy asa anankiroa asan'ny Tompo ambaran'ny Davida sy Asafa mpanao salamo izay nivakiana tamintsika teo. Raha mijery ny 9:12 fotsiny isika
dia mahita miariary fa asa anankiroa miezinezina ny asan'Andriamanitra. Ny voalohany dia Andriamanitra mpanao fahagagana, ary ny faharoa Andriamanitra ihany koa dia mpitsara. Raha eo am-pelatananao izay andiny soratra masina izay dia vakio any ny andin'ny 12 amin'ny tantara voalohany toko 12 ahoana ny vakiny eo amin'ny anaran'ny Tompo. Amen. Fahagagana sy fitsaran'ny vavany. Fa io fahagagana, Andriamanitra mpanao fahagagana sy Andriamanitra mpitsara io, tsy amin'io perikopa io ihany marina izany fa miperikopa rehetra ao anatin'ny soratra masina. Ary raha mitodika amin'ny Lioka toko 19 sy ny asan'ny apôstôly toko 12 isika dia marina izany, sady mpanao fahagagana Andriamanitra no mpitsara ihany koa. Ny filazantsara araka ny Lioka toko 19 andininy 7:7 hatramin'ny 5:7 izay nanasitrana an'i Jesosy an'ilay vehivavy nandeha nandritra ny 12 taona, sy ny asan'ny apôstôly toko 12 andininy 1:12 hatramin'ny 17 izay namoahan'Andriamanitra ny Petera tao am-ponja. Ireo dia milaza ny fahagagana, asa mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ireo mpanompony izay natoky sy nino azy. Fa raha miresaka fahagagana ihany sika dia ray amin'ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy ny fanasitranana. Fa volombelona manambaran'izany le raha matoa voaresaka ao anatin'ny Lioka toko 20 ao, satria sitrana izy. Ary raha tena dinihana azy ny tantara, tsy izy ny tehiteny hoe sitrana, fa noho ny fitadiavan'i Jesosy izy nikasika ny lambako teo, dia izay izy vao nilaza hoe sitrana. Ka eto ry havana, ao anatin'ny fanasitranana izay tiany Jesosy Kristy Tompo menantsika ka afahantsika mijoro vavolombelona hanambara izany asa mahagaga nataon'Andriamanitra tamintsika izany, dia misy lafiny anankitelo izay nehon'ny Tompo fa tia nositranony ianao. Mety anontany tena angamba ianao hoe zanga marary, mety ho marina izany salamara-batana ianao, fa mety misy lafiny mamparary anao. Ary izay indrindra no tian'ny Tompo hambaranao amin'ny olona satria tia nositranony ianao an'io. Ny famonjena izay resahan'i Jesosy Kristy Tompo dia famonjena amin'ny lafiny ara-batana sy amin'ny lafiny ara-panahy. Ny famonjena voalohany izay resahan'i Jesosy Kristy Tompo dia hitantsika amin'ny andininy 7:70 hatramin'ny andininy 4:70 izay voaresaky ny filazantsara ny Lioka toko 20. Tsy dia lava loatra io perikopa io fa andao raha antsika mamaky ny andininy 7:70 sy ny 4:70 amin'ity Lioka toko 20 ity. Tia hamonjy ianao amin'ny lafiny ara-batany Jesosy. Vakitsika ny Lioka toko 20 andininy 7:70 sy ny andininy 4:70. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao ivon'ny Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavin-dambany ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Amen. Fanasitranana amin'ny lafiny ara-batana, izay ny tian'i Jesosy Kristy omenanao ary tian'i Jesosy Kristy ambaranao ihany koa, satria isan'ny asa mahagaga ny fanasitranana. Lioka izay mitantara tantaran'ity madame ity dia dokotera, ary fantany tsara ny fandehan'izany hoe marary mandritra ny 12 taona izany. Alay fisaretsaina ny hoe manao hémorragie ianao mandritra ny 12 taona, efa tokony ho velona ve izany aminao? Sarotsarotra ihany misy olona accidenté aza dia hoe vera be loatra izy ary izay tsy natanany ainy. Fa ity ramatoa ity nandeha nandritra ny 4 taona voalaza eo, 12 taona, mafy izany Tsika zao miaino an'izany dia ohatran'ireny hoe mpijery baolina ireny fotsiny, ay ve zany fa rehefa tena mipetraka amin'ny toeran'io ramatoa ianao dia azonao tsara hoe aikay izany ny gidiny hoe marary. Tsy marary fotsiny ianao hoe narary nandritra ny 2-3 andro, herinandro, tapa-bolana, 2 volana, fa 12 taona be zao. Tsy miditra lalitsika hoe inona namparary azy, fa ny fantatra tena rary izy. Ny zavatra misy ao anatin'ity perikopy ity dia izao, reraka le ramatoa, lason'ny aretina, lany ny fananana,
efa nitety an'izao karazana mpitsabo rehetrarehetra zao. Raha miteny filazany tsara ny lioka eto hoe mpanao fanafody a, dia tsy le ao an-tsaintsika zany hoe mandeha makany ampimasy, mety nakanto tokoa izy. Fa ny mpanao fanafody izay ambarany soratra masina dia dokotera, mpitsabo. Ary nylaniany tany fananany, filazany marika ary tena mbola grave be a. Afa-teo ny baibolinao dia vakeo ny eo amin'ny marika 5:5-20 sy 4:20 amin'izay azontsika tsaina tsara hoe ananahoana ny fahorian'ny ty ramatoa ty. Marika 5:5-20 sy ny 4:20. Nahita ve ianao raha avako? Ndao ary, hay mbola misy baiboly mikasokasoko zany aloha andrasantsika ny hafantsika. Marika 5:5-20 sy ny 4:20. Andao ary vakinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo eo andiny soratra masina anankiroa reo. Amen. Vao mainka naninona le aretiny? Ary zany ny tena zavatra enjana. Le aretina zany ny entombo tao anatin'izay 12 taona izay. Tsotra kely ny filazan'ny lioka anazy fa raha mamaky ny marika tsika dia hita hoe fitetezana olona izay tsabo dia tsy nampitonina nanafaka ny aretina vao mainka aza nampitombo. Lany ny fananana, reraka ny vatana, tena tsy mety sitrana ny aretina ny tombo. Tiana sitrana anao amin'ny lafiny ara-batana ny tompo. Tsarovy ry havana fa ao anatin'ity tantara ity dia hita mazava tsara fa raha vao nikasika ny somotra viavin-damban'i Jesosy Kristy Tompo ilay ramatoa dia sitrana niafana niaraka tamin'izay ny aretina. Izay ny voasoratra eo amin'ny 4:7 eo. Anio koa ny tompo dia milaza aminao mazava tsara. Be dia be mety ho vokatra mety ho azontsika amin'ny fijerin'ny fiarahamonina. Rehefa misy zavatra tadiavintsika amin'ny fiainana, rehefa misy famonjenana, fanasitranana tadiavintsika amin'ny fiainana, dia ny zava-dehibe amintsika dia hoe iza le nahazahoana ny famonjena. Eto izao raha mijery an'ity tsika dia nisomotra viavin-damban'i Jesosy Kristy Tompo. Azo antoka mihitsy izany fa raha mandalo Jesosy Kristy Tompo a, dia apetrao eto iny lambana iny fa iny mba mety manasitrana fa ianao mahazo mandeha. Fa ny zava-dehibe eto dia izao, ilay finoanan'i Jesosy Kristy Tompo no nitondra fanasitranana tamin'ny lafiny ara-batana ho an'ity ramatoa ity. Lasa sampo atsika indraindray a, ary io koa indraindray dia ampiasain'ny mpitsabo. Mino fa misy mpitsabo eto ary mahafantatra tsara n'izany antsoina hoe effet placebo na fanafody zany. Misy ny olona rehefa marary izy a, na dia tokony ho sitrana azy, za tsy sitrana mihitsy raha tsy mitsindrona mihitsy aloha. Na dia misy fanafody efa mety aminazy zao aza, tsaroko tsara nisy tantara anankiray izay a, tany amin'ny tany ivelany fa tsy teto Madagasikara. Misy taolana hitan'ny olona, dia ity taolana ity hony a, taolan'ny olo-masina. Fa izay marary rehetrarehetra na manana olana tiana vahana ka mandeha mikasika n'io taolana io a, mivany olana sitrana ny aretina. Dia nitangorona be mihitsy ny olona dia lasa milahatra mihitsy hikasika n'ilay taolana fotsiny. Ny ao an-tsaina zany dia ho sitrana rehefa mikasika ny taolan'olo-masina io, tsy fantatra hoe iza sa izy. Rehefa nanatona teo amin'izay dia nikasika dia be dia be tokoa ny sitrana, be dia be no vahaolana. Fa rehefa nanao fandinihana ny mpahay siansa dia fantatra fa taolana alika le izy. Fa tsy vitsy amintsika manana izany fisainana izany, tsy ao amin'ny finoana ny Kristy no zava-dehibe izay mahatonga ny olona mihazakazaka indraindray. Fa be dia be, ery ananina ao misy olona mahay manasitrana, ery ananina ao misy olona mahay manafaka ny aretina, mamaha olana, mandravina ny korotam-panambadiana, iny tose mantsy vokatra be zany karazan'olona zany. Fa mahazo makany ianao, mahazo mandany ny fanananao makany ianao. Fa ny tadiavin'ny tompo aminao raha tena fanasitranana marina ny tadiavinao, dia
dia tsaro fa finoana ny Kristy ary zahay na sitrana nyity vehivavy ity. Ry havana malala, mety tsy salama angamby ianao, na misy tsy salama ao anatin'ny ankohonanao, na mety tsy salama koa mipaosinao araka ny tenin'ny rabosa, fa nitadiavy ny tompo aminao dia ny anany finoana hanasitrana izay endrika aretina mahazo anao ny fiainanao ara-batana amin'ny maha-olombelona. Tsy miresaka fipoahana rabola eto, tsy miresaka fanasitranana ara-batana ho an'izay olona te azo an'izany eto, fa te resaka aminao kosa ny finoana ny Jesosy Kristy izay mitondra famonjena feno ho anao amin'ny lafiny ara-batana izany. Tsy ilay fikirizanao na ny heritsainao nentinao ny karakara ny vatanao akory ny zava-dehibe, fa ilay Kristy mpanjininao ametrahanao ny fanantenanao sy ny fitokisanao hanantenana n'izany famonjena izany. Rehefa nahazo an'izany tamin'ny Kristy ianao dia afaka manambara amin'ny havanao fa tena miasa mahagaga amin'ny fiainanao ny tompo. Ny tiako ambara aminao fotsiny dia izao hoe tsy izay rehetra nahazo fanasitranana anie dia avy amin'ny Kristy afaka misandoka an'izany Satana. Azony atao tsara ny mamany olonao, azony atao tsara ny manasitrana any aretinao, na dia tsy ho ampitombony azy izany, fa tsarovy mety ho azonao eto iny fa ho very ny fanahinao. Ary izay no mpitatsika amin'ny tantaran'ny Petera eto, tena nanam-piadanana mihitsy. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 12:1-7 isika dia mahita tsara hoe Petera dia olona migahatra, ary ny epitson'io izy dia ho vonoina tahaka ny Jakoba sy ny namany izay efa nivonoina amin'ny fiandohan'io tantara io. Dia eritrereto tsara hoe ianao migahatra, ianao dia ho vonoina rapitso, ny alina ianao amponja mbola matory. Iza mitsika ny miatrika olana goavana be ohatr' izany ka mahita tory, ianao ve mahafantatra hoe rapitso no faty dia hita tory ianao androany alina? Ianao aza mahafantatra fotsiny mety niakatra angamba ny tension, makany ny dokotera tena niakatra 18-20 ny tensionao, iny vao maika nampiakatra anazy 24. Dia naneno ny dokotera tahak'izay tsy nilazaiko hoe niakatra ny tension, vao maika nampiakatra koa ary. Fa ity Petera ity mahagaga, isika very havana raha manana olana goavana ny fiainana, manam-piadanana tahaka ny Petera, tena mitoetra amintsika ve ny finoan'i Kristy, fatokina ny Kristy, ilay tompo efa niraisinao mpamonjy anao. Izany anie zany atao hoe voavonjy, sitrana ara-batana izany, tsy voatery hoe afaka ny sida, afaka ny cancer, afaka ny zao sy ny sisa. Ary izany no toa mantompo anao androany. Fa fanasitranana anankiray faharoa koa izay lafin-javatra tia ny tompo anasitranana ity tsika tsirairay avy sy ity ramatoa ity dia izao hoe tia ny tompo sitranana eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina ianao. Voalohany dia tia ny tompo sitranana amin'ny lafiny ara-batana, faharoa dia tia ny tompo sitranana amin'ny lafiny ara-piarahamonina ianao. Raha mijery ny 7:7 tsika amin'ity Luka 9:20 ity, sitrako indraina mba hampiara-peo tsika hamaky ny 7:7 amin'ny anaran'ny tompo. Luka 9:20, 7:7. Dao raha tsika mamaky amin'ny anaran'ny Jesosy tompo. Ary fahita ny ravehivavy fa tsy tahako nazy izy, dia nangovitra izy ka nankeo aminy sady nikohoka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehan'ny vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahisitranany niaraka tamin'izay. Amen. Tia nasitrana anao amin'ny lafiny ara-piarahamonina ny tompo. Hitantsika tsara fa ity ramatoa ity zavatra roa no natahorany teo. Eo aloha le hoe Jesosy Kristy iza le nikasika teo natahotra izy. Saroko tsara nisy mpampianatra anay izay tao am-pianarana, mbola tao amin'ny lycée tamin'izany nianatra, dia nisy anankiray taminay nievina. Dia hozy izy le mpampianatra, iza le nievina teo? Fampitoditodika aloha satria tena entitra be le mpampianatra ny tena. Iza ho le nievina teo? Dia mitenena letsy fa lahy le izy teo. Dia nanangan-tanana moramora. Za tompoko. Dia hozy le ramose, velona. Fa raha mieritreritra an'izany tsika dia ohatr'izany ity tantara nahazo an'ity ravehivavy ity.
natahotra mafy izy hoe inona kainy ataon'ny Kristy amiko. Fa tsy izany zavanitranga foatrany nampime anareo teo. Fa nytahotra faharoa izay tao amin'ity ramatoa dia tena tahotra ny fiarahamonina, ny olona izay mandeha fadimbolana eo amin'ny lalàna jiosy. Raha mamaky ny Levitikosy 5:10 isika 9:7-7 dia sokajian'ny fiarahamonina ho maloto ary tsy mahazo mikasikasika ny manodidina azy, indrindra mpitondra fivavahana, tsy mahazo manatrika fanompo-mpivavahana na ao anatin'ny sinagoga na amin'ny fetim-piangonana. Zany olona voailika eo amin'ny fiarahamonina, voailika amin'ny lafiny ara-pivavahana, ary zany mahatonga azy hoe ny afiny izy modina narakaraka ny olona be dia be tao. Olona voailika ty olona ty ary te hamerina an'izany, te hamerina ny karazan'olona toy izany amin'ny fiarahamonina i Jesosy Kristy. Rariny be izy raha nangovotra araka ny voasoratra eo, ary rariny izy raha efa tena mifampitadiavana izay voasany teny. Fa rehefa ny teny kosa izy dia teo imasony vahoaka, izay no ambara eo, nanambara izay nahasitrana teo anatrehan'ny vahoaka rehetra izay antony na tonga azy nanendry ny lamban'ny tompo sy nahasitranany. Raha mbola narary izy tsy santeny tamin'ny olona dia hikasika an' Jesosy ahako mba ho sitrana, fa efa sitrana izy voasanteny. Dikan'izay efa tafaverina eo amin'ny fiarahamonina izy, izay vao afaka manambara. Ary inona moa aloha hevitra ny rahantsika nanambara tany am-piandohana teo? Manambara ny asan'ny tompony mihina. Amin'ity fiainantsika tiany tena misy tsy fahamarinana be dia be. Raha vao fantatry ny olona fotsiny hoe iny io mpanendaka ka tonga ato am-piangonana dia efa mikisakisaka amin'ny manodidina. Ireo ny saram-panambadiana hono iny. Dia efa manilika anao ny fiarahamonina, ay olona ohatr'ireny ve? Iry karazan'olona jere mahantra kely, be dia be, ino ny avy ny gatra, ino ny ohatr'izao, ino ny ohatr'izao, tsarovy ry havana. Ianao mety manilika ny karazan'olona tahaka izany, na mety hoe ianao mihitsy ny voailika tahaka izany, fa Kristy kosa tsy manilika anao. Kristy mandray anao hatrany, ary Kristy kosa manome ny fanondram-pony sy ny fitiavany aminao. Ary zany tokony ho reharehanao, tsy tokony ho zava-dehibe aminao izay fijerin'ny olona momba anao, fa jereo hoe fijerin'ny Kristy anao dia ianao ilay tiana. Jereo tsara fa ny olona mifanerasera tamin'ny Kristy dia karazan'olona izay voailika, nisy mpijangajanga tao mpivarotena. Io ve mba mifampikasikasika amin'io izy ilay fariseo, raha mba fatany mantsy. Fa tsy nahily Kristy ny karazan'olona tahaka izany. Nisy olona mahantra koa tao mpangataka, jamba sy ny karazany. Fa naton'ny Kristy ireny, ary nisy rangam-panankarena be anankiray izay, izy lavaranjanana be ohatranazy izy. Voasoratra ao amin'ny Lioka 7:1-10, ary io rangahy io ny ankazo, izy izay nahiliky ny fiarahamonina, miatrano any amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Jesosy tsy nanilika an'io rangahy io, fa zao ny tenin'i Jesosy Kristy, fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ary ianao, tiany ny tompo ambara aminao dia zao, te hamerina anao amin'ny lafin'ny fiarahamonina ny tompo, aza ataonao zava-dehibe izay fomba fijerin'ny olona momba anao, ka izany tsy hanatonanao an'i Kristy. Tsy manana rakitra, ratsy ny akanjoko sy ny sisa, tsy ry havako. Tsarovy fa nivonjen'i Kristy maimaim-poana tamin'ny rano ianao, ary zany fitiavany dehibe izay tsy hainao vidiana izany, izany no ataovy masaka ao anatin'ny fonao, anatin'ny sainao, fiainanao manontolo, ahafahanao mandroso sy mitombo amin'ny finoana. Aiza nisy olona lehilahy lehibe tsy mahalala menatra, olon-dehibe eny ambony hazo, mpiasa ny contribution. Fa rehefa mitady an'i Kristy dia izany. Mila manakona amin'ny maizy azy ny tenanao, fa mikatsaka fatratra ny famonjen'i Kristy. Ilay rangahy anankiray izay dia izao ny teny rehefa nisitran'i Jesosy Kristy. Zavatra ray loha ihany ny fantatro, jamba aho taloha, fa ahoana? Mahiratra ankehitriny, ary zany tokony ho teny fanevanao. Kristy mampahiratra anao, Kristy manasitrana anao, Kristy mamerina anao amin'ny lafin'ny fiarahamonina. Ary raha mibanjina olona ankoatran'i Kristy ianao, na ipasitera io, na diakona io, na mpiandro io, na mpitompona andraikitra amin'ny sampana io, na ny mpandray ny fanasan'ny tompo miaraka aminao io, dia tsarovy fa ho very ianao,
fa rehefa mibanjana ny Kristy ianao dia afaka miverina eo amin'ny fiarahamonina ary samy mijoro fahavolom-belona tahaka nyity ramatoa ity. Izany ny fanasitranana amin'ny lafiny ara-piarahamonina izay tian'ny Tompo menanao. Ny lafiny anankiray fahatelo sady farany amin'ny fanasitranana izay tian'ny Tompo menanao izay mifandray amin'ilay hoe mpitsara Andriamanitra, mpanao fahagagana sady mpitsara izy dia tia merina anao amin'ny lafiny ara-pinoana ihany koa Andriamanitra. Tia merina anao amin'ny lafiny ara-batana izy hanasitrana anao amin'izany. Tia merina anao amin'ny lafiny ara-piarahamonina izy hanasitrana anao anivon'ny fiarahamonina tsara fifandraisana aminao amin'io. Fa tia merina anao amin'ny lafiny ara-pinoana ihany koa Andriamanitra. Araka izay asehony eo amin'ity Luka 7 ity. Andinin-tsoratra masina farany ho vakiantsika eo amin'ity Luka 7 ity ny andin'ny 7. Tandray tsika iaraka mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny Luka 7 andin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, aroy Jesosy taminy, anaka ny finoanao no nahasitrana anao mandeha hiana somatsara. Amen. Eto le ramatoa dia efa sitrana. Ary raha mijery an'ilay hoe finoanao no nahasitrana anao dia misy dimy kely eo raha mitovy amin'ny baiboliko ny baibolinao. Misy dimy kely amin'ilay izy ao dia jereo ilay dimy kely ery aminao ty foto-pejy ery. Inona ny dikan'ilay hoe nahasitrana? Nahavonjy. Dikan'ny hoe sitrana izany dia hoe voavonjy. Ary io tena tontolo ara-panany resantsika eto. Teo ny resaka ny ara-batana, ny resaka ny ara-piarahamonina, fa izao hoe resaka ny ara-panahy. Isika ny famonjena izay tia ny Kristy ambara amintsika eto dia hoe ianao dia olona tsy very. Ny finoanao no nahavonjy ianao fa tsy nahavery ianao. Ao anatin'io resaka famonjen'ny Kristy io dia manana anjara toerana lehibe ny famelan-keloka. Ary io famelan-keloka io indraindray no maivana amin'ny kristianina maro izay mpivavaka isaky ny alahady farafahakeliny. Rehefa manasitra an'i Jesosy Kristy dia izao matetika ny fiteny matokia ianaka voavela ny elokao. Raha mijery ny Luka 7 tsika eo akaiky eo, Luka 7 andin'ny 20 dia nisy lehilahy izay isitraniny tao. Luka 7 andin'ny 20. Nambara ny famelan-keloka izay vao nambara ny fanasitranana ara-batana. Hitanao ve izay andin'ny soratra masina izay? Luka 7 andin'ny 20. Vakio nge amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha misy olona tonga ao amin'ny dokotera dia tsy miteny an'izany dokotera. Sa tsy izay? Consultation aloha, aiza marary anao. Fa rehefa misy olona tonga hositranana teo amin'ny Kristy dia tsy maintsy manambara ny famelan-keloko Jesosy Kristy voavela ny elokao. Ary raha miteny Jesosy Kristy ny finoanao no nahavonjy anao, dikan'izay dia hoe finoanao no namelan'Andriamanitra ny elokao. Nambarako teo am-piandohana teo fa tsy dia manan-danja loatra amin'ny kristianina ankehitriny, indrindra eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izany hoe famelan-keloko izany. Raha manana olana any amin'ny tribonaly ianao mitady ny rariny, raha miteny aminao ny avokana mitsara hoe mametraka 100 millions ianao, milamina io, mahazo rariny ianao, tena ataonao izany. Sa tsy izay? Raha manana an'izany fahefa-mividy izany ianao, manomboka amin'ny fokotany, manomboka any amin'ny polisy dia efa mandeha ny resaka arabola mba hahazahoana rariny, mba tsy hameloka anao. Fa eto sady maimaim-poana le famelan-keloka tonoana isaky ny alahady. Rehefa mandeha moa ny anao vavaka fona antsika rehefa avy eo, tena hifona eo anatrehan'ny Tompo ary tena hibebaka eo anatrehan'ny Tompo. Fa mampieritreritra an'andro indray rehefa tonga iny fotoana iny dia izao maivana amin'ny olona le hoe raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka izay atolotra Andriamanitra ao anao. Fa misy lanjany be amin'ny olona iny rehefa andoavan'ny vola ao amin'ny tribonaly eo Anosy. Fa rehefa eto iny maimaim-poana maivana loatra amin'ny olona. Inona ny antony? Antony voalohany azo maimaim-poana aloha iny. Tsy dia misy lanjany zavatra nomena maimaim-poana ho antsika olombelona. Ary faharoa, tsy mibebaka izy.
inona moa ny famelan-keliko raisinao iko ianao ary tsy mibebakako. Rehefa miteny fotsiny ny pastera hoe mitsangana isika mpitarika kay moa ny androany fa tsy pastera, na dia latsaka kely azy izy ny pastera, hoe andray nyteny famelan-keloka isika ianao izay mibebaka marina mitsangana andray izany, na ny bebaka ny olona na tsy mibebaka dia mitsangana izy. Fa dia atao anatin'ny fonana aloha izy dia atao niondrikondrika atao, mety niketrika an'izay fahotana atao amin'ny herinandro indray anga asa tsy fantatro. Ary za dia miteny mazava ho antsika kristianina FJKM mihitsy hoe rehefa tsy mibebaka ianao dia aza mitsangana mandray ny teny famelan-keloka. Ataovy mazava anatrehan'ny tompo ny fonao fa aza ny olona nijerena. Hay ianona nitsangana ko ahoana mihitsy moa zany tsy hitsangana, tsy ry havana, fantatry ny tompo ane ary hitan'ny tompo ianao. Ataovy marina ny fibebahana sy ny famelan-keloka raiso amin'ny finoana izany. Mety voafitakao manodidina anao fa ny tompo mahafantatra ny tsipiriany momba anao eny fa na dia tsy hitan'ny mason'ny olona azy izany. Tia nasitrana anao amin'ny lafiny ara-pinoana izy ary tia nomeanao ny famelan-keloka marina. Ahoana moa ilay fomba, ahoana ilay andinin-tsoratra masina ambarantsika farafahakeliny isan-kalahady aorianany teny famelan-keloka, sambatra ny olona tsy voasarona ny fahotany ary sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Haitsika tsara iny a, fa rehefa miteny an'iny tsika dia indraindray tsy mahatsiaro hoe za nge io olona io e sambatra aho, fa navelan'Andriamanitra ny eloko. Fa rehefa miteny sambatra ny olona, za tsy anisan'ny fahianina ny voavela eloko. Ary zany indraindray ny fahadisoana ary fatiantoka ngeza be ho antsika kristianina izay manao an'izany fahazarana. Androany dia te taonanao ny tompo hanasitranao amin'izany fomba fijery izany. Te hanasitrananao ara-panahy Jesoa, ary indrindra ho anao mpandray ny fanasan'ny tompo hiatrika ny telatabatra masiny ity androany. Efa misy ny fanomanam-panafanao aty anatin'ny fiangonana. Fa mampalahelo indraindray dia rehefa mandroso amin'ny latabatra masina dia mitovy amin'ilay olona misotro kafe sy mofo etsy ihany izy misotro an'io. Fa zao voalaza amin'ny Korintianina 2:12, raha misotro sy mihinana ny fanatsy mendrika ianareo dia misotro sy mihinana fanamelohana ho an'ny tenanareo. Tsy famelan-keloka no hevitra io raha raisinao fanatsy mendrika, fa inona fanamelohana. Ataovy marina ry avako ny fibebahana fa hifony isika rehefa avy eo. Petrao marina eo anatrehan'ny tompo fa te hanasitranao izany areti-panahintsika izany izy. Ary izany no toa mantompo anao androany. Izao anefa ny tianao marihana tsara. Aleo lavitra ianao marary ara-batana, tsy mety mivany olana fa voavonjy ny fanahinao, toy izay sitrana aretina afaka ny olana nefa very ny fanahinao. Tsy mampaninona ny tompony manome fanasitranana anao na dia tsy ny famelan-keloka azy ianao. Tsy mampaninona ny tompony hamerina anao misehatry ny fiarahamonina na dia tsy handray ny famelan-keloka atolony teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'ny rany azy ianao. Fa ny mankarary ny tompo dia izao, ianao tsy mandray ny famelan-keloka, ianao miavonavina tsy mandray an'izany famonjena izany. Izao ny tenin'ny tompo aminao, anaka. Raha ny raisinao izany teny izany dia izao, ny finoanao ny nahavonjy anao mandehana somatsara. Amen. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay. Misaotra ny amin'ny teninao ny afatrao. Mpitsara tokoa ianao ary mpanasitrana ianao. Ekenay izany. Saingy kely ny finoanay Jesosy. Marary zahay. Marary amin'ny fahotany zahay. Ny finoanay ny tadiavinao, ny finoanay no angatahanao,
dia mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ihany ny mpanomponao, mandeha rotinina fotsiny izay Jesosy. Tsy ao anatinay akory ny finoanay, tsy ampy oatra ny voatsinampy akory aza amin'ny finoanay, izany no mamparary anay. Betsaka amin'ny fitiavanao anay Jesosy, saingy tsy tsapanay izany. Efa mifonao anay eo anilan'ny ray ianao kehitriny, fa mbola ataonay tsinotsinona izany. Ady makaty am-piangonana fotsiny izay mba ho hitan'ny olona, izany mbola mangeja anay, izany mbola mamatotra ny olonao. Ady efa niteny tokoa ianao Jesosy hoe tsy tonga ho an'ny salama ianao fa ho an'ny marary, ho anay izany. Indreto ny fiangonanao miondrika, menatra eo anatrehanao, voatsindro ny teninao ndray, mahatsiaro ny efa mpanoto zahay. Ary izany no tsy mahasitrana anay, tsy ny ara-nofy ihany fa ny fanahina indrindraindrindra koa, nefa mba samy teo voavonjy. Misaotra anao toa mbola miteny hoe anakatolory amin'ny fonao, dia miaiky ny fahatosinay izahay, miaiky ny mahampanota anay izahay, miaiky ny tsy mahatanteraka anay izahay. Dia mifona aminao ary enoy ny bitsiky ny fiangonanao, enoy ny toloko ny mpanomponao Andriamanitra, dia enoy ny fivavaka i Jesosy Tompo. Mino izay Tompo ankehitriny fa mpiainy vavaka ianao, ary tsy mandany izaniza izay manatona anao ianao, ka dia manatona anao amin'ny fotorotoro izay Andriamanitra. Mitondra ny lotonay, mitondra ny fahotanay eo an-tantananao, ampy manadio anay ny ranao izay nalatsaka indray mandeha teo ambony hazo fijaliana. Raiso ny fifonanay Tompo, tonononay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
tsy hamelanao ankayay ny tompo ry havako raha tena ny fona marina ianao, raha tena mibebaka marina ianao. Mitsangana indray ankehitriny a andray ny famelan-keloka atolony. Hoy ny tompo aminao, ataoko ahoana ny ahafoy anao, honenanao ny foko. Mafy loatra ny alaheloko, tsy anontolo fo aho na andringana, fa Andriamanitra fa tsy olona. Dia ny iray masina eo aminao, ka dia tsy ho avy amin'ny fahatezerana mirehatra aho. Efa henoko ny fitarainan'ny oloko, dia hidinao hanafaka azy. Noho izany amin'ny anaran'ny tompo, dia ambara aminao indray ankehitriny a, vao velan'ny heloko ao. Ary amin'izao sisa zao, asa mandeha amin'ny fahazarana intsony. Sambatra ny olona izay vao velan'ny helony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Tena faly marina ary ianao fa navelan'ny tompony heloko ao a, dia hanambarany finoantsika indray sika, dia ny fanekempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra raisotoa ny lahitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjina, nijary raha napaka Pônty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsotoa, avy any no hiaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Miara-mipetraka isika. Dia manao ny anjara irany any atoko-pihira.
dia tonga eo amin'ny filazana ny raharaha-mpiangonantsika engavisika ny mpitantsoratra ny fiangonana anatateraka izany. Taratasy fisaorana avy amin'ny fianakaviana Andrianatoandro Edmond izay fantatsika fa dia niaran-doza izy ireo kanefa dia noho ny famindrapon'Andriamanitra dia sitrana somatsara avokoa. Isaoran'Andriamanitra namindra fosy ny antra ary dia isaorana sakasitrahana ny fiangonana ray aman-dreny mpitandrina fikambanana olona sy ny diakonina ny sampana sy ny fikambanana rehetra fianakaviana maro izay namangy nampahery tao anatin'izany loza izany na teny amin'ny hopitaly na tany amin'ny tokantrano. Andriamanitra manakare-pahasoavana hamaly fity ho anareo.